sehatra ny fandrarany niainatra amin'ny 300 mivola maty. Olan'ny famatsiana herinaratra eny Akato 2 tsy maintsy hidina an-dalambe hanamafy ny fitakiana ireo mpianatra. Commune Lasoura voatery ato ny asa fanaovana ny taratasy-mpanjakana noho ny téléstage. Faltafaraka aminao indray tony kilasy tongivavy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny varany. Pejiny sosialy avy hatrany. Tsy misy azo antenaina raha mbola izao fitantanana izao hoy ny olom-pirenena. Lavitry ny afo ny kitaira resaka fampandrosoana ny tanàna sy ny mahaolona no resahina eto Antananarivo. Tompon'andraikitra ny mpitondra saingy tsy afa-miala amin'izany ihany koa ny olom-pirenena tsirairay hoy ny fanadihadiana eo amin'ny sariny ny aro-tanjona. Miatra manene ny vesatry ny fisondrobidin'ireo entana sy sakafo eny an-tsena ankehitriny. Miova ny fomba fiainana izay tsy mifanaraka amin'izo mahaolona intsony. Ho an'ity renim-pianakaviana ity, 5,000 ariary no tsinjaraina isan'andro atao mampy sakafo maraina, atoandro, hariva ho an'olona 7 mianaka. Tsy misy raisina raha diso kajy amin'ny famoam-bola. Rehefa lafo daholo zavatra rehetra amin'ny ilaina amin'ny andavanandro. Ohatra hoe ny vary, laoka, lafo vao mahazo. Raha vidy laoka na 5,000 ianao tsy mahavita olona 3 ao anaty tokantrano. Tena mila mikajy be mihitsy satria ny fidiran'ny mpianatra izao mbola betsaka ny tsy fenony anazy ao raha ohatry ny anazy ao. Izay izao 7 mianaka ny ao an-trano. Teo aloha izay mandany iray alina izany atao hoe ambany satria miafy e. Dia izao mihena latsak'izay. Lasa 5,000 sisa no haniny. Atao mahavita izay. Ny tadirika hiala ny fantrana ny ainana tany Bekily ity raim-pianakaviana ity miaraka amin'ny vady aman-janany enina Camila Ravinahitra eto Antananarivo. Ny renivohitry Madagasikara no safidian'izy ireo ivelomana sy hiasana. Tsy araky ny heverana azy anefa ny zava-misy eto hoy ny fanazavana satria tsy mifanalavitra tamin'ny zava-nisy tany Bekily no iainana. Vao mainka aiza mafy tsy araka ny eritreretana azy. Difitry ny fasahirana tanteraka tsy mahita izay antsapazana. Tena mafy atsika amin'izao. Tena mirehitra. Taty vola fa tsy tady zava-tsy hafa taty vola. Volana leko aty. Raisinao le vola androany a, ohatra hoe karamao zao. Ataoko hoe roatsy ny karamao. Raisiko androany io tonga dia. Tsisy saika le zao aloha zany tena marina fa tsy hitako tena marina. Le marina mihitsy zany tena tsy saiko. Amin'ny fitondrasana aty. Tsy haiko hoe inona zany mahatonga any. Ny any maina aty koa maina. Tsy hita amin'izay ny raisiny hoe any zany maina lasana ndahy karama. Hoe mba hisitrana mba hoe amelomana vady aman-janaka. Tondray na maiky indray rehetra indray koa. Mitovy ny any moko tsisy orana. Aty mba atao hoe taliasa hoe ganao gardien. Mba raisina volasam-bolana mba hoe tazany ankizy, ianaran'ny ankizy fa tsy afaka e. Tsisy. Tompon'andraikitra voalohany ny mpitondra fanjakana manoloana ny zava-misy ainana eto arivo ho ny olom-pirenena. Tsy afa-miala amin'izany ihany koa ny sambatan'olona rehetra miaina sy monina eto. Mila manaova ny toe-tsaina ny rehetra raha te hivoatra sy handroso. Tsy mila fitondrana tsy mahavita azy kosa nefa afa vao mainka hanamafy ny zavatra efa iainana. Tsy mandroso mihitsy ireo revohatra Madagasikara. Tena hita mihitsy mbola toy miemitra zany miala tsiny amin'izany fitenenana zany. Tsirairay mihitsy zany mila mandray andraikitra. Na eo amin'ny fanariana fako amin'ny sisin-dalana na amin'ny dalana na fanaovana lavady amin'ny alabe miala tsiny amin'ny teny an'izany. Fa tena tokony mandray andraikitra ny tsirairay. Le fiainana miasaritra moa le toe-tsain'ny sasany zany efa simba be. Tsisy fahadiovana milamina izany zao fa tena izay andalovana rehetra maloto daholo. Tokony mba hoe misy fiovana zany lehibe eo amin'ilay fitondrana e. Tokony hovaina rehefa tsy hay zareo no mitantana sy mitondra an'ilay izy zany dia tokony hovaina. Dia tokony handray andraikitra ny olom-pirenena mba miezaka hoe iza zany no vidintsika amin'izay tsy mijaro intsony. Fa raha ny eo foana ny hitondra tsisy fiovana zany mihitsy neto. Tsy misy. Vao mainka raha miasaritra ako. Miainga avy amin'ny fahatsapatena sy fahavonona ny rehetra androso no lakile ho an'ny fanavotam-pirenena. Tompon'andraikitra ny amin'izay fanapa-kevitra raisy ny olom-pirenena tsirairay avy. Any rehetra ny stafidy na mbola iaina izao zava-misy izao na iara-iasa hanaovany tantara. Olana roa lehibe no atrian'ny indostria eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eo ny olany angovo sy ny fiainan'ny fahefa-mividy. Misy fetraka amin'ny goavana amin'ny asa fandrarana sy fampiasam-bola eto Madagasikara ireo ho ny teo anivon'ny sandikan'ireo indostria eto Madagasikara na ny SIM. Miaina ny vola maty
na ny chiffre d'affaires manoloana ireo raha ny fanazavana. Tsy misy orinasa goavana miforona intsony eto Madagasikara fa madinika sy salantsala avokoa isisa. Germaine Menjanary, Tahiriniana. Mienina 5 ka hatramin'ny 300 ny vola maty na ny chiffre d'affaires ho an'ny indostria eto Madagasikara raha ny taray marika ho an'ny tapataona voalohany tamin'ny ity taona ity raha mita tamin'ny taondasa. Olana goavana ny resaka angovo sy ny fahefa-mividy. Ireo orinasa madinika sy salatsala no tena betsaka miforona eto Madagasikara amin'izao fa tsy misy ny tena orinasa vaventy. Sempotra ny sehatra ny fandraharana ary sarotra ny ivelarana noho ny olany angovo eto amintsika amin'izao fotoana. Hoy ny sindikany ireo indostria eto Madagasikara na ny SIM. Anisan'ny zavatra anankiray tena hoe nanahirana dia teo amin'ny lafiny ataoko hoe angovo zany. Tsy fampino ny herinaratra aloha voalohany indrindra. Misy ny fiantraikany mivantana taty amin'ny famokarana izy io teo amin'ny livon'ny orinasa malagasy. Faharoan'izay ihany koa dia azo lazaina hoe ny fidinan'ny fahefa-mividy amin'ny ankapobeny eo amin'ny tsena dia nampanany sarotra ihany ny lafin'ny varotra zany amin'izay fotoan'izay. Ny zavatra azo lazaina nefa ihany dia misy ihany ireo orinasa izay nahavita nanao investissement ary niezaka zany ny tana ny fijery miabo nataoko hoe vision positive zany eo amin'ny lafin'izay ataoko hoe sehatry ny fiarina eto Madagasikara. Teo moa nijery ny ataoko hoe rapport izay navoakan'ny Banque Foiben'ny Madagasikara, nijery ny fandehan'ny tamin'ny heritaona sy ny tamin'ity taona ity. Ny azo lazaina dia ny hoe misy ihany ny fiatsarana alohany kanefa rehefa tena diniana ifotony le izy dia azo lazaina hoe enjana ny tolona satria mafimafy ihany ny lafin'ny fiarina zany reo amin'ny sehatra industriel eto Madagasikara amin'izao fotoana. Andrasana hatramin'izao ny vahaolana maharitra avy amin'ny fanjakana mba hialana amin'izao olana izao. Isan'izany ny olan'ny herinaratra ary ny tantsorika arabola avy amin'ny fanjakana ho fanosehana ireo indostria amin'ny tetibolam-panjakana manaraka raha ny fanazavana trany. Etsy ankilany dia nanamarika ny teo anivon'ny SIM fa tokony amafisina ny fiarovana ny tsena anatiny fa tsy ho variana amin'ny fanafarana isika ka miandry fotsiny ny fahatongavan'ireo entana avy any ivelany. Fa kosa misy ireo mesura tokony ho raisin'ny fanjakana ho fanohanana ny indostria malagasy mba tsika zany dia tsy miandry fotsiny eto ny fahatongavan'ny entana avy any ivelany fa kosa mba manampy zany amin'ny fiarovana ny tsena anatiny sy fanomezana tolotanana andreo orinasa mba hahafahany zany manondrana entana koa makany amin'ireo firenena ireo. Ny sin'ny sadeka zavatra tsara ary ny zavatra fantatray dia amin'ny heritaona misy ny hetsika izay atao eto Madagasikara anaovana ny ataoko hoe fanomezan-danja ny sehatra indostria eto Madagasikara fa na izany tsy zany ary ny tanjona dia ny hoe ahoana no anamafisana an'ireo orinasantsika mba hahafahantsika zany miatrika ny fifaninanana eo anivon'ireo tsena ireo. Manodidina ny 930 ireo orinasa mivondrona ao amin'ny SIM amin'izao fotoana izao. Isy orinasa 4 vao andala-pikarakarana ireo antotan-taratasy fidirana ho mpikambana. Tapitra ny 740 nomen'ny mpianatra mipetraka eny Ankatso 2 aman'ireo tompon'andraikitra ny olona ny famatsiana herinaratra eny an-toerana izay mampitondra fifaisana ny mpianatra. Tsy misy niaino izy ireo ka nanapa-kevitra ny idina andalambe. Tompon'andraikitra ny amin'izay mety iseho ny manandry fitirara ity raha ny fanambarana nataon'ireo filoha sy solotena ny mpianatra dia ny antoerana Andromany fanadiadiana eo amin'ny sary serin-dantsary ny miaritanjona. Tsy mahita andro miratra fa maizdavy ireo mpianatra eny amin'ny CT ny mpianatra Ankatso 2. Zary lasa foto-tsakafo amin'ny andavanandro mpianana ny fatapanjiro matetika no lavareny. Namotandrina ireo tompon'andraikitra voakasika ny mpianatra manoloana ny tsy firarahina azy ireo makasika ny fatapanjiro. Tsy maintsy miafara amin'ny fidinana andalambe ny zava-misy rehefa tsy nahita mba olana ihany ny fifampiresahana nangatahana ireo mpianatra tao anatin'ny 740. Rehefa tsy voisana intsony hoe adiny 4 isan'andro nijerona ity tapaka matetika le izy na tsy ao anatin'le fifampilazany ataony jiramainy ary ny anarany hoe Ankatso dia tapaka foana ny aty aminay isan'andro. Eto izahay dia manindra ary tena manizingizina fa iry zareo
mitomponantoka amin'izay mety hitranga ao arinan'izao androany izao. Izahay aloha zany a amin'ny hoe hoe endriny mafy zay a miroso zay amin'ny fivoriana ao antaranay samy mpianatra, de eo indrindra no anapahanay hoe andao atao an'izao a fa ndazo tenenina aloha zany a de hidina andalambe ny mpianatra zany. Tsy misy fianarana mandeha amin'ny manoloana ny fahatapanjiro ety amin'ny tranon'ny mpianatra. Tapitra potsika avokoa hatramin'ireo fitaovana tena miasa amin'izy ireo. Misy aminay ireo mianatra ohatra agny Ampefiloha, Dadisal Ampasapito, de ohatrany ahoana raha apetrako aminareo zany le kahanay hoe avy agny zany zahay manantena hoe mandiny jiro aty tonga de mahandro zay nefa tampoka le jiro zay tsy misy vola ividianana charbon koa ohatra de ividy charbon ohatra na sakafo agny ivirany agny de tena mijaly be sy ohatra miresaka boky manao zahay ohatra misy efa manomana mémoire zao mikaiky tena menimena misy aminay tompona andraikitra hoe ahoana ty jiro ty satria tapaka ny tenantenany misy aminay reo ny manana machine tena hoe sous secteur vao tapaka ny jiro de tapaka eo de tsy anao nefa tsy miomana hoe enregistré na ty na ahoana. Tsy maintsy mamoaka vola am-paosy ihany koa ny ankizy sasany kanefa tsy maharaka ny ento-manana. Misy sasany zao mandeha amin'ny cyber nefa cyber zay mbo aloha vola koa zay le cyber am'le cyber koa tsy ambelan'ny le cyber le mpianatra le mikitika fa zareo ro manao an'izy lasa hoe mbola mamoaka vola zany le mpianatra de tompony andraikitra zany le reo am'izay fotoana zay satria mampianatra zay tsy manam-bola io koa ray aman-dreny koa zany ray aman-dreny vola ray aman-dreny mbo angatay ray aman-dreny le vola de lasa hoe mbola hividy ordinateur hafa koa nefa nividy vaovao teo. Misy mpianatra arivo mahery monina eny Ankatso 2 izy ireo izay mandrafitra ny lafaly-nosy de hianatra de hitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny mahoavy ny firenena ny tanora kanefa miravoravo tanana atao amban-javatra. Ny tarian-kina ny fianarana mihitsy no potehana sy tsy misy fijerena. Tsy fantatray hoe atraiza no tena hitondranay an'izany hoe izahay tokoa no avy ny firenena satria na izahay androso ara misy misitona amin'ny tongotray de mety tonga de niorinay na mivavanay no mikapoka amin'ny tany ka eo indrindra tompoko no anaovanay ansoavo hoe aza atao ambanin'ny zavatra re izahay tanora mpianatra ity amin'ny anjery manontolo indrindra fa ny ety amin'ny cité universitaire mba ataovy mitovy tantana re amin'ireo olona rehetrarehetra izay mety ataontsika hoe quartier résidentiel ohatra amin'io resaka jiro sy rano ia mafy ny etsika ataon'ny mpianatra eny Ankatso 2 raha minimikipy sy manentsy tadiny fahavoazana miatra amin'izy ireo ny tompon'andraikitra voakasika mbola tsy voafaritra kosa ny fotoana antanteran'izy ireo izany. Manodidina izay vaovao izay ihany adiny roa isan'andro raha kely ny fahatapahan-jiro eny amin'ny komina Alasoura miteraka fahatarana amin'ny fikarakarana ireo taratasy tsy ilain'ny vahoaka izany ary indraindray aza tonga hatrany amin'ny fifamaliana ho an'ireo mpiasa sy ny mpanao taratasy raha ny fanazavana voaray. Tsy manana vola hanofana milina manokana mantsy ny komina ka voatery mitsahatra avokoa aloha ny asa rehetra rehefa tonga ny ora fahatapahan-jiro raha ny fanazavan'ny mpitandro an-tena toerana nanangona ny vaovao Germaine Menjanary sy Tahiriny. Zary setra fanehoan-kevitra ho an'ireo pirenena amin'ny resaka fahatambahan-jiro sy ny rano ny tambajotra serasera Facebook. Misedra olana ny mpitantana eny anivon'ireo biro-panjakana manao ny asam-bahoaka toy ny komina manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny. Raha ny fanadiadiana dia isan'andro manomboka amin'ny 9 oraka hatramin'ny 12 ora sasany maraina ny fahatapahan-jiro eny amin'ny komina Alasoura. Tsy manana milina manokana na grupy ampiasaina nefa ny komina ka voatery miato avokoa ny asa rehetra. Miteraka fahasorenana ho an'ireo mpanao raharaha eny anivon'ny komina izany ary indraindray aza miteraka fahamaliana eo amin'ireo mpiasa sy ireo mila raharaha. Ny sampandrarahany soram-piankohonana no matetika ahitana olana satria raha tokony 10 minitra no anaovan'ireo mpiasa izany dia voatery miandry hatrany amin'ny tolakandro ny olona mila izany rehefa tonga ny ora fahatapahan-jiro. Tsy ny kopy sy ny soram-piankohonana ihany no lasa misatra ny fanaovana azy fantaratasy-panjakana rehetra hoy ny fanazavana. Raha eto anivon'ny komina izy zany zao dia eo amin'ny amsivy hatramin'ny 12 sasany eo izy zany ny tapaka isan'andro dia marina tokoa amin'ny mampiro-panjakana azy dia tsy maintsy misy fiantraikany satria izay zao raha manao ny kopia momba ny resaka kopia zany 10 minitra dia tokony efa vita izy izay moa zany
tokony menay ny mpanjifa rehetra sy mivahoakana lasora kanefa am'izao fotoana zao izy de tsy maintsy manembotra zay mety hoe raisinay daholo izy rehefa tapaka ny jiro de mamiriny zay amroa de fitraika zay zavatra zay ny resaka taratasy rehetra etaon'ivon'ny commune zany de tsy misy mandeha aloha rehefa tonga zay satria zay tsy manana groupe ho ampiasaina lisy koa moa tampoka tsy afaka andeha andray fanapa-kevitra tsa misy linina daholo fa ividianana andreny zavatra reny tsy maintsy miditra antsehatra amin'ny fanazavana ny zavamisy ireo tompon'andraikitry ny commune mba hialana amin'ny olany fifamaliana ny teti-bola mantsy efa manana ny lalany avokoa ka sarotra ny famoam-bola ankoatra ny efa voafaritry ny teti-bola ho an'ny commune ka voatery miroso amin'ny fampiatona ny asa no atao le olona moa zany ny menomenina rahantsika malala moa fa satry nyle vahoaka mihitsy ny hoe mba ho vita araka ny fahanazarana anazy teo aloha kanefa moa tsy afahantsika manoatra le izy no le fantany tsara mihitsy hoe tapaka ny jiro de tsy afa manoatra de mitarainy eo ihany izy de manazava moa zany ny tompon'andraikitra de miverina izy raha tsy ahivina dia efa mamoaka vola manokana amin'ny famatsiana rano ho an'ny mponina ao amin'ny commune Lasora commune izay ahitana matetika fitokonana noho ny fatapahan-drano efa antonany maro izao ankehitriny mitraindray ny olany jirama ka hatramin'ny asa-panjakana voatsembatsembana raha ny fanazavana hatrany pejiny politika kosa indray tsapa tamin'ny teny nataon'ny mpitondra omaly tao amin'ny fahitalafi-panjakana fa fanjakana ratsy fanano misy eto ankehitriny fanjakana afaka manao zay tiany atao fa kosa manampimbava ny hafa tsy teny fiatsaram-belatsy no amezana ny teny izay nataony ireny hoy ny faneho-kevitra Germaine Mejanary Taiziniana tsy fitondrana ratsy fanato izao no ianakendrika anome lesona ankehitriny milaza fa tsy atao toerana fifandirana ara-politika intsony Antananarivo ity fitondrana ity no nampiseho fa ratsy-panahy tamin'ny fanakanana ny Filomary Karavalomana tsy ho kandida ben'ny tanàna mitady krizy saingy ainy fanoherana ny ala tamin'ny fikasana korontana ity fitondrana ity no mila sotasota amin'ny fanapana ny ainao manjery MBS tsy azo alefa intsony amin'ireo chaîne mandeha amin'ny zanabolana hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera santionany amin'ny endrim-paratsipana n'ireo mpitondra fotsiny ihany anefa ireo izay everiny fa tokony hotazanimpotsiny avokoa satria tsy atao toerana ifandirana ara-politika intsony Antananarivo kanefa efa vitany nataony tamin'ny famotehana zavatra maro tamin'ny taona 2024 tsy olona toa azy ireo no andeha anome lesona sy ianakendry amin'izany hoy ihany i Fidèle Razarapiera ianao tonga fanjakana akatinao ny tiako nakatsinao ny fafahany MBS nandeha tary amin'ny Canal Plus sy ny Star Times sy ny zavatra tsy azo natao hatramin'izao zany ordonnance zany tsy mivahanareo mihitsy ianao ny miatraketraka amina zavatra ohatran'izany de androany ve anao ny andeha ianakendry teny amin'olona hoe tsy tokony atao sehatry ny ady la politika Antananarivo fa ny zavatra nataonao sy ny antso izay ataonao adioninao le izy ve ina mahatonga n'Antananarivo lasa sehatry ny ady la politika satria nareo ratsy fanahy de ieritretra ianao fa hoe ny anao ihany ny mety ka rehefa miteny anao de izy n'olona d'accord satria rehefa ianao miteny anazy de mety satria problème anao andrany ianao no mitondra de manomboka tsinjonao ny rivotra hoe miala anao le olona de ozy ianao tsy tokony atao sehatry ny ady la politika hatrony Antananarivo fa ny filambaniny sy filanakisa ataonareo jerena fotsiny de rehefa miroso makandre le olona hoe aloha raisina amin'ny resaka ara-dalàna le izy efa nanao ny fahaizanao rehetra ianao sakananao amin'ny fomba rehetra Président Karavalona 125 milliards ny arangaranganao amin'ny fandrobanana atao tary amin'ity ko tamin'ny 2024 tompoko za mbola niaraka taminareo tamin'izany fotoana zany ny ravaravaitsika daholo ny fananan'ity ko tany Tamatave na atao barofo mihitsy zay ny azo ilazana anazy ny menaka ny vary na amidy lasa any amin'ny tabolam-panjakana le volany de maninona androany nareo milaza mbola manana 125 milliards le tiko rehefa tonga ianao efa nahodin'ny président Era-Jonary mampianala izy ary fa afaka miary ny sokatra daholo ny MBS nanerana ny faritany enina nandeha ny MBS tany Tamatave nandeha ny MBS tany Toliara nandeha ny MBS tany Mahajanga nandeha ny MBS teto Antananarivo nandeha ny MBS tany Fianaratsoa fa iza nanakatona ny MBS ne rehefa aveo enao tsy ho toerana fifandirana mihitsy Antananarivo raha mahay mipetraka tsara amin'ny toerana maray aman-dreny azy ny filoham-pirenena hoy ihany ny fanazavana mpitary baty vilam-bava ka afa no lazainy vava fa afa no tondroiny molitra hoy hatrany ny faneho-kevitra sina mahatonga an'izy lasa sehatry ny ady la politika satria nareo manao antso zay
ny olona nge tsy mangataka fa tsy mianao politika e izy mpanao politika dia aleo zay atsery inona moa ny asa ataon'ny mpanao politika mandray anjara ny fifidianana fa rehefa ny olona tsy afaka mandray anjara amin'ny alalan'ny fifidianana ka midina an-dalambe misy krizy zay le firenena dia ny mpanohitra ndray velanga mampiseho aminareo andao tsy asiana krizy eto amin'ny firenena aleo zay andray anjara amin'ny fifidianana dia ianao tokony aprisika an'izany mba tsy hitarafan'ny olona misy krizy eo Madagasikara ianao ndray miezaka mamboly krizy sakananao le olona tsy andray anjara amin'ny fifidianana fa tadiavinao zany ny olona hidina an-dalambe dia hisy krizy eto Madagasikara dia ny olona mbola tonga saina mbola miala nenina hoe elatsika ilan'izany fa aleo tsika alaitsika mirariny le fanjakana sy ny ara-dalàna raha fanjakana tena ty mametraka izany atao hoe fampandrony izany mariny izao fitondrany izao dia nanokatra ny orinasa tiko iasan'ny malagasy nanome malalaka ny fahafahany rehetra amin'ny sehatry ny fanaovana politika saingy fitondrana ratsy fanahy no misy ka mila sotasota avy eo miala-kendry ho iatrany Fidèle Razarapiera miteraka ady hevitra maro ny fihetsiky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana manakaiky ny fotoam-pifidianana miezaka manampy mafy ny komina Antananarivo izao manaitra ny tsy ny ainy ny antsomatsom-bahoaka manoloana ny fahapoteana eto akaiky ny fifidianana ho ny faneho-kevitra ka mipoitra tampoka ny vahaolana tatopavaony Germaine Menjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary Andry Rakotomala manaitra ny fahitana fihetsika tsy aina mafy ataon'ny fanjakana eto Antananarivo amin'izao fotoana amboarina ny lalana izay narofina ireo fako enina taona angarangidina nefa no niainan'ny mponina Antananarivo ny faharatsiny enina taona ny tabatabana ireo mpanolo-tsaina saingy raha natondraka amboningisa ireny tabataba sy fanankenana ireny ankehitriny ny rosona ihany ny fanamboarana sy ny fanadiovana fantaniana apetraky ny maro ny hoe atraizay indray nofetran'izao fihetsiketsehana mafy ataony fitanjakana izao raha fantatra mantsy dia ny ministerany asa vaventy no miditra an-tsehatra amin'ny fanamboarana ny asa fanankaizany vola alohan'ny vahoaka ho an'ny komina Antananarivo no fanjakana no mandray an-tanana ny asa fanamboarana isan'ny olana goavana ny orinasa SMGD izay mandroaka vola fotsiny ho an'ny volan'ny komina hoy kosa ny mpanolo-tsaina ny tanàna Clémence Rarnirina dia androany manapa-kevitra zany ny mpitondra fanjakana zany manolo tanana indray dia hoy aho hoe impiry zany ny fanjakana no za tsy hoe tezitra fa hoy za hoe mandra-paoviana zany ny fanjakana nolo tanana foana efa impiry any teny hoe tereo reo mpitantana ny commune ireo tamin'izany mbola be ny tanàna ny teo aza dia sekisekena ohatran'io izy fa tokony misy vola ao amin'ny commune io fa tereo le mpitantana anao zay ampidirana ny vola amin'ny alalan'ireo hoe fanitsina fanapa-kevitra diso fa tsy nanao an'izany dia lasa le fanjakana zany lasa amin'ny alalan'ny faritra Analamanga amin'izao indray amin'ny alalan'ny ministera ny asa vaventy lasa manampy ny commune zany ao anatin'izay fanatanterahana ny asa andrasan'ny vahoaka amin'ny commune urbaine Antananarivo izay dia le izy koa amin'ny lafiny indray azo jerena amin'ilay hoe ary marina ny kritika moa zany na nitsikera ataon'ny olona hoe hoavy ve fifidianana dia mitsiketsika amin'izay manao asa amin'izay ny eo anivo ny fitondram-panjakana moa zany fantatritsika ny atoka amin'ny fitondrana zao no mitantana dia zay ve le izy zany satria teo mijerena fotsiny nefa efa impiry reny lalany ireny no menomenoma vahoaka teto hoe tsy ny lalana eny Belera sy mba ny lalana ary amin'ny lalana ny deuxième arrondissement iny sy mba daholy sy ny sisa zay tsy voatanisa dia tsy nisy mihitsy ny fianonan'ny vahoaka na dia nisy any ara ny resaka izay nataony ny solombavam-bahoaka efa nisitony lakolosy sy ny sisa ihany koa dia tsy nisy mihitsy ny fandraisana fepetra sy ny fandraisana ndraikitra dia androany ve satria akaiky ny fifidianana dia mihetsiketsika daholy ary mbola ihetsiketsika ara minona reo ana mbola ihetsiketsika indray anao zavatra ety seroa satria tsy maintsy inandray takonana indray masony vahoaka rehetrarehetra hoe zay tena miasa ho anareo miasa ho anareo fitondrana sy ny sisa ataoko angamba fa tsy mendrika ho an'izany mponina Antananarivo fa tokony hoe ianao rehefa mitantana ny commune urbaine Antananarivo io amin'ny fotoana hita tananao an'io mandra-pahatonga amin'ny fotoana ilanao no tokony hahatsapa ny mponina Antananarivo fa tena nisy be ny tanàna nisy mpitantana teo ary afa-po amin'ny asanao ny vahoaka raha ny fantatra dia nisy ny fivoriana izay nanitsina momba ny etra ihany koa androany ho an'ny teo anivo ny tanàna Antananarivo tsy ratsy akory ny fanapahan-kevitra toy izao saingy tsy tokony atao fandrika ho an'ny mponina Antananarivo hoy ihany Clémence Rarnirina efa mpiara-miasa amin'ny fanjakana ihany mantsy no teo nandritra ny taona maro saingy nodina fanina ireo olana Antananarivo io efa akaiky ny fifidianana dia ahitana vahaolana aingana ihany izany hoy hatrany ny faneho-kevitra
Lafim-baovao hafa tanteraka maro ny zavatra tsy mahazatra izay tsy fahita matetika nefa misy eto amin'izao tontolo izao. Toy ireto tranga hafakely sy zava-maniry miavaka izay hoarantsika eto anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto, tatehin'i Juliana Antsoniaina sy mbola hava-tsara. Lehilahy iray antsoina hoe Hulka na Persian'ny Hercule, isa Jazz Garbi 420 taona. Mpakafy Power Flight Inn fanatanjahantena mitovitovy amin'ny fibatana fonjam-by hatramin'ny 570 kilao. Matetika dia ampitahiny amin'ny The Mountain avy amin'ny Games of Thrones Garbi. Nodimandry tany Iran teo amin'ny 470 taona ny lehilahy iraniana iray nomena anarambositra ho lehilahy maloto indrindra eran-tany. 70 taona tsy nandro sady tsy nisasa Mouj Amouhadji izao nindaosan'ny fahafatesana izao. Avy any amin'ny ala tropikaly any Amerika Latina ity voninkazo mena molotra ary miaina amin'ny toetrandro mafana sy mando. Mahatratra eo anelanelan'ny 300 ka hatramin'ny 500 metatra ny haavony. Maniry manokana amin'ny ala mikitroka any Costa Rica sy any Équateur, Panama ary Colombia ity voninkazo ity. Noho ny lokony mena mamiratra dia mahasarika mpamboly maro, lolo ary orona no mihinana azy. Atahorana ho lany tamingana io voninkazo io noho ny fandripahana ala tsy mitsaha mitombo. Voninkazo hafakely ny voninkazo karandoa na ny Anthurium matrius avy amin'ny anarana siantifika Myzopathes aurotium, antsoina koa hoe Snapdragon. Mirefy 30 hatramin'ny 80 cm ny haavony. Mamony amin'ny fahavaratra ary mamokatra voankazo toy ny endrika karandoa rehefa lena ny Snapdragon dia mihidy. Misokatra kosa ny masony sy ny vavany raha vao maina izy. Marisaka avy any ivelany. Tsy mitsahamiakatra ny tapa-fatesana sy ny takaitrana avelan'ny rivodoza Hélène tao États-Unis. 17 ireo maty hatramin'izao manginy fotsiny ny faharavana nentsiny. Efatrandro taoriana tongava ny rivodoza tany avadra atsinanany Florida, dia mbola sarotra ny amaritana ny alehiben'ny fahasimbany. Faritra maro no mbola tsy azo idirana ary tsy misy tambazotra an telefona sy herinaratra. Ankilany, manome tsiny ny filoha Joe Biden i Donald Trump noho ny tsy fandraisana andraikitra manoloana izao toejava mitranga izao. Finontsoa ary malala Mathieu Princy. Nameloma feo Floride nanomboka ny alakamisy hariva teo ny rivodoza Hélène, rivodoza farany izay mampidi-doza sokajy 4 amin'ny marzefy 5, avy eo dia niampita tamin'ny fanjakana Amerikana hafa. Farafahakeliny olona 70 no namoy ny ainy ary olona 900 no tsy hita popoka, hoy ny filoha Joe Biden izay namitandrina fa mbola mety hiakatra io antotanisa io. Iray amin'ireo rivodoza mahery vaika indrindra tato anatin'ny 10 taona farany ny rivodoza Hélène araka ny fampitam-baovao Amerikana. Ho an'i Joe Biden tsy salasalana fa noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro izao faharavana izao. Fanjakana roa tena niaran'ity rivodoza ity Georgia sy Carolina Avaratra ary anisan'ny fanjakana fitomanan-danja mety hanova ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 10 novambra ho avy izao. Nitsidika ny Val d'Aosta tanàna traboinan'i Georgia i Donald Trump ny alatsinainy teo. Nanome toky izy fa hitondra fanampiana betsaka ho an'ireo mponina ao an-toerana, anisan'izany ny solika sy ny fitaovany ary ny rano ho an'ny sahirana. Tsy mamaly ny fanjakana federaly. Ankilany nanambara ny filoha Joe Biden taoriana fiampangan'ny Donald Trump fa efa mijery ireo zavatra rehetra azo atao ny mpitondra mba hanampiana ireo trabonany an-toerana. Nilazatra ny ity filoha Amperinas ity fa ho avy hijery fotony ao Florida Avaratra ny alakamisy ho avy izao. Taoriana fiampangan'ny Trump gouvernement sy ny manam-pahefana demokraty any Carolina Avaratra ho ninitsy nanampy olona tany amin'ny faritra republikana. Mandaingy izy, hoy ny Joe Biden raha namaly tamin'ny fomba entitra. Diso ny filazana fa tsy manao izay rehetra azo atao izahay, hoy ihany Biden izay nilaza fa fihetsika tsy tompona andraikitra izany. Tapitra ny fampahalalam-baovao tombokilasy tongovavy mankasitraka fenonao. Nanaraka izany hatramin'ny farany miray no vetrany ireny izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana dinika izay iarana amin'ny faniry razafy manantany tena kokosa. Mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray tombokilasy tongovavy.